Izay ny amin'ny fiadinany amboarana Madagasikara fa ho an'ny fiadinany tompondaka kosa indray ho an'ny ekipa tompondaka dia anomboka ny 15 volana Aogositra izao ka hatramin'ny 17 volana Septambra izay dingana famaranana ho amin'ny fiadinany tompondaka Madagasikara izay na ny Poule Des As izany. Iova endrika tanteraka ny dingan'ny famaranana fiadinany tompondaka nasionaly taranja baolina kitra na ny Poule Des As ny THB Ligue des Champions amin'ny ity tompolalovana 24 ity. Raha natao tamin'ny toerana roa avokoa mantsy ny Poule Des As mandroso sy miverina tao anatin'ny taona vitsivitsy dia ifandimby hanafika tanin'olona sy andray lalao kianjany indray ireo ekipa efatra tafita amin'izany dingan'ny famaranana izany amin'ity taona ity. Samy andray lalao avokoa araka izany ny kianjan'ny votovorona ho an'ny Knapsa Sporitas, ny kianja Arabe Mananjara ho an'ny Fosa Junior FC Boeny, ny Velodrome Matsirabe ho an'ny FC Vakinakaratra ary ny kianjan'ny Mamasina ho an'ny LGK Plus Analamanga. Ny 10, 12, 7 Aogositra nanaovana ny lalao mandroso, raha ny 2, 13, Septambra kosa nanaovana ny lalao miverina. Tsapamofa somary mielanelana ihany ny lalao miverina amin'ity Poule Des As ity noho ny fiatrehan'ny Bariany fifanitsana ny kanina 17 Tsaivina fa ny ekipa mahazo isabetsaka indrindra amin'ny lalao enina taony no vosotra tompondaka indray amin'ity taona ity. Marina fa ny ekipa ny Knapsa Sporitas no tompon'ny anaram-boninahitra farany. Ny alarobia tolakandro teo moa no namoahan'ny Federasiona Malagasy ny taranja baolina kitra ity tetiandro ny Poule Des As ity. Tahaka izao ary ny fandaharam-potoana. Ho an'ny lalao mandroso alahady 5 Aogositra, ny ekipa ny Knapsa Sporitas andray ny FC Vakinakaratra ao amin'ny kianja ny votovorona. Toraka izany ihany koa dia andray ny Fosa Junior FC etsy amin'ny kianja Mamasina ny LGK Plus Analamanga. Ho an'ny lalao ataon'ny andro ny lahady 12 Aogositra indray dia handeha hanafika ny Fosa Junior FC any kianjany any Mahajanga ny ekipan'ny Knapsa Sporitas. Anarak'izay ihany koa amin'io andro ny 12 volana Aogositra ihany dia andray ny ekipan'ny LGK Plus Analamanga ao amin'ny Velodrome Matsirabe ny ekipan'ny FC Vakinakaratra. Ny alahady 15 Aogositra dia andray ny Fosa Junior FC avany Boeny ao amin'ny Velodrome Matsirabe ny ekipan'ny FC Vakinakaratra. Andray ny ekipan'ny LGK Plus Analamanga ao kianjany ao votovorona kosa ny Knapsa Sport. Ho an'ny lalao miverina indray ny alahady 2 Septambra 20 dia andeha hanafika ny Fosa Junior FC any Boeny ny ekipan'ny FC Vakinakaratra avany Tsirabe. Ny LGK Plus Analamanga andray ny Knapsa Sporitas etsy amin'ny kianjany Mamasina. Ny alahady 19 Septambra 20 andeha hanafika ny FC Vakinakaratra any amin'ny toerana misy azy ny ekipan'ny Knapsa Sporitas. Ny Fosa Junior FC Boeny andray ny LGK Plus ao amin'ny kianja Arabe Mananjara Mahajanga. Afarany ho an'ny lahady 13 Septambra dia iona ny Knapsa Sport sy ny Fosa Junior FC ao amin'ny kianjany votovorona. Ny ekipan'ny LGK Plus Analamanga andray ny FC Vakinakaratra etsy amin'ny kianjany Mamasina.